faharoa ny tsoratra masina faharoa Romanina toko faraka ambin'ny folo andiny fadimy sy fahaenina nefa ahoana ny navalin'Andriamanitra azy izaho efa namela 7,000 laho aho dia izay tsy mba nandohalika teo amin'ny bala dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao misy sisa tavela ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana ary raha avy amin'ny fahasoavana izany dia tsy avy amin'ny asa intsony fa raha tsy izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Inona ny tiana ambary eto? Miresaka mitantaran'ny fiainan'ny Elizy, tantaran'ny Eli hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany a toko 17 sy 19. Dia izao na niady tamin'ny mpaminany baly Eli le teo amin'ny tendrombohitra Karmela dia vonoiny Eli daholo mpaminany baly fa tezitra Jezebela dia ninjehan'ny Jezebela Eli ho vonoiny dia depry Eli alao maty ozy izy Eli fa za rery sisa manompo anao dia za koa mbola tadavin'ny Jezebela ho vonoiny. Nefa ahoana ny navalin'Andriamanitra azy izahay efa namela 7,000 laho izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Eli zany eritrehitra hoe izy rery mpino tao Israely tamin'io fotoana io fa Andriamanitra ny teny hoe nisy 7,000 laho koa any tsy mandohalika amin'ny bala fa nanino ireo 7,000 laho ireo tsy nandohalika tamin'ny bala satria Andriamanitra ny namela azy ireo. Andriamanitra nahatonga azy ireo tsy handohalika tamin'ny bala. Pakazy fetsika avy amin'Andriamanitra zany. 10 dia amin'izao andro ankehitriny izao koa ohatry izany ihany misy sisa tavela sisa fantatrareo sisa raha ny minambary ianao ka le ambiny eo betsaka noho le nalainao tamin'ny voalohany dia tsy sisa zany fa mbola mety hohaninao io rehefa avy eo fa ny atao hoe sisa le vitsivitsy kely le tsy lany izay ny sisa. Amin'izao ankehitriny izao dia misy sisa tavela ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Amin'izao fotoana izao koa zany dia misy vitsivitsy mety tsy hitanao akory sesara tsy feno fa reo sisy ireo dia araka ny fifidianana tamin'ny fahasoavana. Andriamanitra no nifidy azy ary fahasoavana le tsisy nataony tsisy zavatra nataony. Raha avy amin'ny fahasoavana zany dia tsy avy amin'ny asa intsony fa raha tsy zany tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Io fa indray fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa ndrao izy tsisy nininona nataontsika zany mahatonga antsika ho voavontsy fa fahasoavana zany fanomezana maimaim-poana ho an'ny olona tsy mendry nomen'Andriamanitra atsika tsy avy amin'ny asa satria raha vao atao asa l izy dia tsy fahasoavana intsony. Tsika zany matoa voavontsy dia nofidian'Andriamanitra araka ny fahasoavana. Nisy fifidianan'Andriamanitra zany tao izay tsy miankina tamin'ny olona.